tokony isorantsika n'Andriamanitra. Betsaka areo izay nomen'Andriamanitra fitahina ny amin'ity sabata ity. Betsaka areo izay naniry tokony miaraka amintsika fa tsy afaka miaraka amintsika. Noho izany andehantsika isotra n'Andriamanitra, andehantsika ankalaza azy, andeha omentsika azy ny tena. Ny mpanao salamo dia milaza fa misaorany Jehova ny fanahy ary aza misy adinony nina fitahiny rehetra. Ka ny faniriana dia hanana fahazarana isan'andro isika isotra n'Andriamanitra. Eny fa na dia mbola tsy nitahin'Andriamanitra azy dia izao isotra n'Andriamanitra sandra isika satria hitantsika Andriamanitra. Amen. Mahafinaritra loatra ny miaraka amintsika androany ary mino fa programan'Andriamanitra izao fiarahantsika izao efa ela izay nananiry mba handeha ho atao amin'ny Chapelle Lycée. Fa zao zany vao programan'Andriamanitra. Misy ny antsoina hoe kronosy ane fotoanantsika, fa misy ny antsoina hoe kairos, fotoanan'Andriamanitra. Ny fotoanantsika zany mety mieritreritra antsika fa niany ny kronosika, fa Andriamanitra manana ny kairosiny, manana ny fotoanan'Andriamanitra. Dia mino aho fa roany no kairosin'Andriamanitra hamangin'Andriamanitra antsika saray avy. Amen. Rehefa volana Décembre sana amin'izao dia maresaka be ny tanàna, maresaka bazary, maresaka botika, maresaka any tokatrano, maresaka eny amin'ny lalana, amboteazy. Ny antony dia tsotra, satria ny volana Décembre dia misy fety lehibe anakiroa. Voalohany dia ny fankalazany zao tontolo zao ny fahatsiarovana naterahany Jesosy. Faharoa dia ny fandraisana ny taona vaovao. Ekena tsisy adevitra tsika androany hoe tena teraka 25 Décembre ve tsy ary ny adevitra atsika, fa ny adevitra ny resantsika dia tsotra. Na 25 Décembre na tsy 25 Décembre dia teraka teto ambony tany Jesosy. Tsy zay? Na inona resantsika dia teraka teto izy, fa ny fotoana naterahany mety tsy haitsika hoe tamin'ny lera manakory na tamin'ny andra manakory, fa ny azo antoka dia teraka teto ambony tany Jesosy. Ka ny fankalazany olona ny fahaterahany Jesosy dia samy manana ny fankalazany azy. Ny sasany Jesosy teraka dia ny gisa, ny drakidraky, ny akoho, ny tapaka ny tenda. Raikraiky anao lany fanao hoe Jesosy teraka dia ny akoho, ny drakidraky sy ny gisa no mijaly. Nefa Jesosy no aniny teraka. Ny sasany ray arazatra mihina kapoaka raiky izy andavanandro. Rehefa teraka Jesosy vadika dimy kapoaka ny sasany. Dia lany fanao ianao Jesosy teraka dia kapoaka ray no mitombo. Ary betsaka ny miditra hôpitaly. Rehefa vita ny 25 Décembre ny antony tsy nalala olona tamin'ny sakafo, satria hoanina jiaby zao karamotsaka sakafo rehetra zao. Jesosy ny teraka dia izy ray miditra hôpitaly. Fa ny tena mampalahelo sy mampahinakina ka Jesosy teraka dia ny sasany any anaty bara izy no miandry ny Jesosy teraka. Labera sy ny rehetrarehetra reny azy no hita eo ambony latabatra iandry réveillon fahaterahany Jesosy. Lany fanahy ianao fa nenek'izinay rehefa Jesosy niteraka dia mahafinaritra satria mahamasika anao mahaso tsy vitany mahaso fa mahazo inona ihany koa, mahazo lamba avao. Fitahina ho an'ny ankizy zany Jesosy teraka, satria mandritra ny fanjava maromaro amin'ny taona izy tsy mahazo lamba avao, fa rehefa Jesosy teraka dia maninona mahazo lamba avao. Arasana vavamalala zany rehetrarehetra zany azo resahana avokoa mahakasika ny fahaterahany Jesosy. Fa mitiaroany itsika dia iresaka mahakasika an'izay, tsy ny fahaterahany no resantsika fa ny fitondrana azy amboaka. Andeha omena lohateny hoe Mamangy Jesosy, hivavaka isika. Mitena Jehova fa vonin-kitareny zay manomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taiza moa Jesosy niteraka? Taiza Jesosy niteraka? Tao Betlehema Jesosy niteraka. Maro
Marobe ny zavatra resahana Baiboly mahakasika ny Betlehema. Misy zavatra marobe resahany Baiboly mahakasika ny Betlehema. Fa amin'ny Androany ity dia zavatra anankiroa ngeza be no resahako mahakasika ny Betlehema. Ny teny Betlehema dia avy amin'ny teny Hebreo Bethlehem. Avy amin'ny teny Hebreo Bethlehem. Ny dikan'izany dia zao trano mofo, trano fitehirizana mofo, trano mpamokatra mofo. Amin'ny teny gasy boulangerie. Zay izy amin'ny teny gasy. Ao rota toko voalohany. Zavatra anankiroa izany resahako mahakasika ny Betlehema. Rota toko voalohany andiny voalohany. Azao resahany ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehema ny Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba. Voalaza ny bokon'ny Rota fa rehefa misokatra ny bokon'ny Rota dia milaza zavatra mampahinankinaka mitranga tao Betlehema. Inona ilay zavatra nampahinankinaka mitranga tao Betlehema? Nisy inona tao? Nisy mosary tao Betlehema. Raha vao miresaka mosary tsika dia mazava ny resaka fa tsy misy inona zany ao, tsisy sakafo, tsisy hanina. Aza tiana fa inona ny dikany tena Betlehema? Inona ny tena Betlehema? Tranona mofo, trano mpamokatra mofo. Raha ny marina zany dia zao tokony isy mosary be amin'izany tany zany sa tsy tokony izy? Raha ny lôzika dia tsy tokony isy mosary satria ao amin'ny zareo mihitsy ny mpamokatra ino? Mpamokatra sakafo. Ao amin'ny zareo mihitsy no mpamokatra hanina ary mpizara sakafo amin'ny toerana manodidina. Fa nampahinankinaka nampalahelo dia zao hoe nisy mosary tao Betlehema. Rasana vavy malala ary tanora malala, ray aman-dreny malala zay miaraka amiko amin'ity sabata ity. Misy zavatra tsy eritreretintsika hitranga amina toerana anankiray kanefa dia mitranga izany amin'ny toerana anankiray. Misy zavatra tsy mimenimenentsika mihitsy. Alefy sanatsaina ke hoe sarotry ny vava atia dego no isy mosary. Malaza amintsika manko dia any amin'ny farifaritra atsimo, any amin'ny party ny Haïti, any amin'ny toerana misy mosary. Fa alefy sanatsaina raha sanatry ny vava amin'ny dego intiny misy mosary. Inona ny fiatsika ao? Inona ny fiatsika ao? Fa toerana mpamokatra mofo, toerana zay azo lazaina fa mpamatsy. Nisy fotoana zany asa tany sinama, mampalaza ny sinama, mpamokatra ino? Sinama. Fa nisy fotoana zay mivanga siramamy mandeha amina 50,000 kilo. Asa mahatonga tatia dego izy. Fa nisy fotoana zany mpamokatra siramamy anao eo amin'ilay toerana mpamokatra siramamy mijaly siramamy. Azo konona mihitsy rehefa nateka amin'ny moto, marobe ny olona vany am-bilibe mitondra moto mitondra siramamy. Lasa vany am-bilibe iray no mandeha mitondra siramamy makaiza maka siramamy. Lany fanahy ianao mahita an'izany trano zany hoe ao aminao le mpamokatra kanefa ianao reny andeha anaterana. Ry tanora malala misy fotoa zavatra tsy takatra ny saintsika ndraikindraiky mandalo eo amin'ny fiainantsika. Zay no mahatonga antsika mikorana mandrakariva hoe tsy mahafantatra an'izay hitranga ny amin'ny amaraitsika. Fa inona ny fiantsika reto fianakaviana reto rehefa nisy mosary tao Betlehema? Ny fianakaviany ty lehilahy ty rehefa nisy mosary ta Betlehema dia nanay fanapahakevitra izy hoe ary nisy lehilahy avy tany Betlehema ny Joda nandeha nivahiny tany Moaba dia isy ny vadiny mba ny zanan'ireo lahy. Rehefa tratrany kere, tratrany tsy fisikanina tao Betlehema, nanay fanapahakevitra ny fianakavianao izy efa mianaka hialo Betlehema sao sanatria aninao Betlehema. Ho maty ny tsy finanakano Betlehema. Dia lasa izy ireo nakano Moaba. Everiny izy ireo fa any Moaba mety misy fialovana. Mety azo antoka zany tamin'izany fotoana izany. Ary
ny fietsika izy mianakavy raro, tena raro. Satria amin'ny maram-pianakaviana ny fianakaviana dia mahinankina izy raha sanaky ny zanany sy ny vadiny tsy manino, tsy mino. Dia mitady hevitra izy nandeha ho any Moaba. Fa inona ny zavatra nitsanga ry avana malala rehefa tonga tany Moaba izy. Fatelo tapany voalohany, ary maty Elimeleka vadinao. Naninona Elimeleka? Le ray mpianakaviana tsy nisy naty. Eo amin'ny andino fahadimy tapany voalohany, ary maty koa izy minala dia malona sy kilona dia namono zanany Rona sy ny vadiny raha vehivavy. Naninona izy telo? Inona nefa ny elany tany Betlehema mba tsy ho anino? Mba tsy ho faty. Mba tsy ho faty ny elany tany Betlehema. Kanefa rehefa tonga tany Moaba dia fahafatesana amin'ny andry azy. Ny elana tany Betlehema satria tsisy anina ny Betlehema, mba tsy ho faty akany, mba tsy ho faty ny sifinanakany. Ay kay rehefa tonga tany Moaba, problema hafa ray no nitsanga ary nitarika atany amin'inona fahafatesana. Ry avana malala niala tamina problema izy mianakavy, kanefa niditra tamin'inona ray problema ray. Ary lombolombol'ilay problema tsy finanankanina niandro tany Moaba. Ry hitanao malala inona ny lesona voalohany azo raisina amin'ity tantara ity? Resy lahatra fa ato amintsika Betlehema, ato amintsika ny mpamokatra mofo, ato amintsika ny mpamokatra ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, mpamokatra mofo tenin'Andriamanitra, famarinana. Fa ny zavatra mitsanga ndraikindraiky dia mbola mahatsiaro mosaritsika, dia mbola mandeha mitady anina hafa any amin'ny toeran-kafa. Mampahinan-kinaka ny mahita olona hafa, tanora hafa mbola manay fanapahan-kevitra mitady sakafo any amin'ny toerana hafa. Izany hoe heveriny fa tsy mahampy azy le inona omenato, le sakafo omenato, dia mbola mitady sakafo any amin'ny toeran-kafa ray izy. Ary mampahinan-kinaka dia zao, heveriny fa avoky azy ny sakafo any amin'ny toerana reny, kanefa sakafo hitady any fahafatesana. Mampahinan-kinaka. Ary betsaka amin'ny tanorantsika no maty vokatry ny fiarana ary Betlehema, satria mihevitra fa ary Betlehema mosary. Ary tanora malala, ary Betlehema tsy mosary. Ato amintsika ny tena ampy sakafo. Raha vao miarato isika dia azadina fa miany antsika ny problema lombolombony ialatsika ato. Ary zay mahatonga amin'ny antso manakariva ato ny vaolana. Na manahoana ato Betlehema, ato tsy afaka mialatsika. Ary izay no antso ataontsika ny tanora amin'ity androany ity. Na inona toe-javatra hitatsika miretirety eny ambadika any mahafinaritra be, toa mahita ambiansy, mahita fifaliana, mahita filina ozy ny tanora ianao any. Fa tandremo fa filina zay tarika anao any ny fahafatesana ara-panazy any. Fa ato na mosary na tsy mosary dia hitarika anao amin'ny fahavelomana mandrak'izay zany. Fa zao mahafinaritra an'Andriamanitra. Rehefa lasa tany Moaba ry zareo, hainareo izy ny Andriamanitry ny Moaba? Kemosy. Andriamanitry ny Moaba, Andriamanitra tsy hoe Kemosy. Rehefa tonga tany zareo nahazo vinanto. Ary ireo vinanto ireo nanjary kamarady nameny banga anomby. Fa tsy nahafa-po anomby zany. Tsy nahafa-po anomby zany. Fa ity vaolana farany ity, izay nisan'ny vaolana tena nahafa-po indrindra, dia izao ny voalazany. Andiny fahenina mironda toko voalohany. Dia niainga izy sy ny vinanto vaviny, dia nody avy tany amin'ny tany Moaba, fa reny tamin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olony
ka nomeny anina. Reninao amin'ny tany Moaba fa efa novanginy Jehova azovo novanginy Jehova Betlehema. Ary tsy vita hoe Betlehema fa tsy niny Baiboly hoe olony vahoakan'Andriamanitra. Efa novangin'Andriamanitra ny vahoakany ny olony ao Betlehema ka nomeny inona? Nomeny sakafo. Dia nanapa-kevitra izy ireo andehan'inona? Andeha hiverina. Novangin'Andriamanitra Betlehema dia nomeny anina. Zany hoe tsisy inona tsony ao Betlehema? Tsisy mosary tsony ao Betlehema. Tsisy mosary tsony ao Betlehema satria novangin'Andriamanitra. Dia napa-kevitra nody izy. Ny zavatra manaitra ny saiko fa maninona moa tsy nijanona tany Moaba? Non. Nanino izy ireo tsy nijanona tany Moaba? Ny valiteny dia tsotra satria tsy tao amin'ny Moaba no novangin'i Jehova fa taizana tany Betlehema. Zany hoe tany amin'ny toerana zay nisy raha maromaro koa dia zao ka manome tsara na sary azahoantsika azy tsara be. Tany amin'ny toerana zay naalavo azy ireo satria ny fialany tao Betlehema dia mariky ny fahalavona. Dia tany any izy no tsy maintsy mitsangana miarina. Ary mahafinaritra n'ity fodina dia zao namangy azovy zanahary. Ary tsy vita namangy fotsiny zanahary fa nitondra inona izy? Nitondra sakafo. Ry tanora malala, ray aman-dreny malala, mino aho fa mety misy endrika mosary maro samihafa ao amintsika ao. Tsy haiko inavy ny karazana mosary ao amin'ny mpivady ao zao a. Rehefa tam'le mbola voalohany iny mbola tena mamy be le mikorana miresaka foa mivanga lasopina dimanjato efa migilasy mihitsy le lasopy tsy mety lany fa varina manina mikorana. Dia na araka le iran'le mpihira anankiray zay hoe na tsy misy aza firononao izy rehefa ianao manolona ka amoronana akangatsy manorana le vehivavy giatsika ho viva anlarenao mihitsy a manano bazary. Tsy mety lany le lasopy fa rehefa elaela amizay tokatranao efa tsy haintsolo je koraniny efa tsy mifampivolana ve. Lasa mosary ny fifampiresahana, lasa mosary ny fifampiresahana. Fa ny mahafinaritra amin'ity sabata ty dia hamangy ny tokatranon'ny olona zay efa manambady Andriamanitra dia amerina ndray izay fifandraisana izay. Amen. Hitondra an'Andriamanitra. Mety tsy haiko inona ihany koa ny mosary tsy fifanajana ve eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ndraikindraiky ny zanaka rehefa manombonomboka mazomazo antsika tanora rehefa manombonomboka 13 ans 12 14 ans 15 ans manomboka efa mierimerin'olona manombonomboka efa mamokamoka volana tsy hay leve tsy haiko. Hainareo moa dikan'izany teny gasy tsy papa ny dikan'izany fa matoenaka sy matoe vavinaka. Efa manomboka le papa efa manomboka miova ny ino ty voambolana bezana amin'ny lavenaka ao efa tsy haintsy hoe tadiny ve le lave ay mamany ka. Lasa mosary ny fifanajana eo anatrian'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa ny vaovao mahafaly mamangy ny tokatranontsika Andriamanitra hamerina izay fifanajana eo anatrian'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Zava-dehibe loatra amin'Andriamanitra manko ny fifandraisan'ny ankonantsika mianakavy. Raha sanatry mosary zany dia mampahinankinaka fa ho vangin'Andriamanitra ny tokatranontsika dia mba ho velona indray ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zavatra faharongeza be tranga tao Betlehema dia ty taizy Jesosy niteraka tao Betlehema. Rehefa voafatotro ny Romanina ny zanak'Israely na ny vahoaka Jiosy dia tsy afaka nitrotra. Misy an'ireo antsoina hoe vondrona zelota mba niezaka ihany izy ireo mba namaly ny Romanina fa saingy tsy afaka satria tena voaporitra tanteraka dia nitady mpanafaka
mitady mpanafaka, mitady olona mba hanafaka azy eo anatin'izany mpizaha zany. Voalaza ny baiboly nefa fa ao Betlehema no aterahany zay mpanapaka ny Joda. Miandrasana tsy mety tonga, miandrasana tsy mety tonga. Vaovao mafaly ny Galatiana toko fefatra andiny faefatra. Ahoana ny voalaza ny Galatiana toko fefatra andiny faefatra? Ahoana ozy? Rehefa tonga ny fotoatrandro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraky n'inona? Nateraky ny vehivavy. Rehefa tonga ny fotoatrandro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany natao ny vehivavy, nateraky ny vehivavy. Io le resahako teo hoe ho atsika olombelona dia kronosy ny ampiasaitsika. Reo vahoaka jiosy dia neriteritra fa niany tsy maintsy ho avy izy, niany kanefa tsy niany. Fa Andriamanitra nanana ny kairosiny, nanana ny fotoatrandro n'Andriamanitra izay nandrana ny zanany, nateraky ny vehivavy. Lioka toko voalohany, Lioka toko voalohany andininy fahinina amby roapolo. Lioka toko voalohany andininy enina amby roapolo. Ary tamin'ny fahelom-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any virjine anankiray izay voaofo ho vadiny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny tanànak'i Davida, ary anaran'ny virjine dia Maria. Andriamanitra manana ny kairosiny, Andriamanitra manana ny fotoanany. Na dia efa nina mpanafaka aza ny zara Israely teo ambava mpigoazany Romanina, dia izao nanana ny fotoanany manokan'Andriamanitra. Dia nifidy any Maria Andriamanitra hiteraka an Jesosy. Ka zao ny olona anankiray rehefa miteraka, rehefa hoe ho ateraka izay, dia tsy maintsy mipetraka ao anaty kibo izy aloha, tsy maintsy mahavesatra. Tsy maintsy mahavesatra ilay olona. Tsisy olona zany miteraka tonga dia miteraka olona izay tsy mahavesatra fa teraka ho azy, tsisy an'izany. Fa tsy maintsy mahavesatra tsetika izay vao miteraka. Zao ny voalazan'ny Lioka toko voalohany, ary zany zavatra nanaovan'i Jesosy. Zao ny voalazany andininy valo amby telopolo. Dia hoy Maria, ity ny ankizy-vavinao tonga, aoka anie ho tonga amiko araky ny teninao, dia natao azy ny anjely. Rehefa niresaka teo ny anjely anananaka ianao zay hoe ahoana na possible an'izany zay hoe dia ozy ny Maria ny farany engeny ho tonga araky ny teninao, nanomboka teo dia navesatra Maria. Rehefa navesatra Maria dia izao ny zavatra mitsanga andininy sivy amby telopolo. Ary Maria niainga tany tamin'izany andro zany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoany. Andininy faefapolo. Ary niditra tao an-trano Zakarisy ka niarabany Elizabeta. Raika amby efapolo vaky teny fotsy. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria dia nipitaka ny zaza tao an-kibo. Eo amin'ilay toko voalohany eo ambony eo dia azavain'ny anjely tamin'ny Maria fa i Elizabeta ravavinao dia manina ihany keo, dia mavesatra tamin'ny fomba mahagaga koa. Samy mavesatra zany zareo. Dia rehefa tonga Maria dia niarahaba mbola tsara drako. Izy niarahaba nany mbola tsara iny, naninona zaza tao an-kibon'ny Elizabeta? Nipitaka. Tsy haiko na nifanojo ny kibo zareo na ka zarety tsy tany edy. Fa tsy haiko na fananito ny kibo izy ireo na nanakory. Fa izy nanany mbola tsara iny, ny kibony ny Elizabeta koa efa tsota fanjava ny kibo. Zany efa somary efa vonjava zany efa boribory, efa hita hoe lany eo anaty kibo. Baka hita miforme vavy sa lehilahy araky ny forme ny kibo. Fa ny Maria mbola vao mitsaky. Fa izy mifanojo iny, asa na tena misy refo mifankahita mihitsy be.
fa nipitaka le Jesosy. Iza moa anaty kibony Maria? Azovina anaty kibony Maria? Jesosy azovina anaty kibony Elisabeta? John. Zany Maria mandeha any amin'ny Elisabeta io mandeha reny sa tsy mandeha reny? Tsy mandeha reny Maria, fa efa miaraka amin'iza izy. Efa miaraka amin'ny Jesosy. Zany hoe raha nandeha namangy Elisabeta zany Maria, dia tsy Maria reny no mamangy Elisabeta fa Maria miaraka amin'izy, miaraka amin'ny Jesosy. Tanora malala, ray aman-dreny malala, ny fay tsy le hoe mbola tsara, tsy le mbola tsara ny Maria no nampihetsika ny kibony Elisabeta, fa ilay Jesosy mifanandrify amin'ny kibony John, anaty kibony John. Iny nampihetsika ny John. Ao a, ilay Jesosy ao anaty kibony Maria no nampihetsika an'iza? John. Zany hoe rehefa Jesosy ny mamangy dia misy zavatra mihetsika miaraka amin'ny famanginy Jesosy. Rehefa Andriamanitra mamangy tany Betlehema dia mitondra inona izy? Tondra sakafo. Rehefa Jesosy ny mamangy dia misy zavatra mihetsika. Tsy haiko hoe manakory ny fihetsiky John nataona manitsy fa azavaina Elisabeta le fihetsika, azavaina Elisabeta le fihetsika eo ambany ao, fa mihetsika. Ary tsy mihetsika hoe namparary sanatry ny vavy. Vakina kelikely izy. Luka 1:1-7. Ary raha voareny misofoko ny fiantraranao dia bitaka nono ny hafaliana. Bitaka nono inona? Zany hoe ravoravo zany. Tena karakory olona bitaka amin'ny hafaliana zany, tsy haiko karakory fa ravoravo. Amin'ity sabata ity mamangy ny Chapelle Lycée Jesosy. Ary efa Jesosy ny mamangy antsika tsirairay avy dia misy zavatra mihetsika miaraka amin'ny famangina. Amin'ny sabata ity zany ny fandriko ny famangin'Andriamanitra hitondra sakafo atsika, anarany mosary eo antsika. Ny famanginy Jesosy dia ampihetsika ny zavatra tsy mihetsika teo amin'ny fiainantsika hatramin'izay. Misy mpianatra manko zany ndraikindraiky hoaisany betro tsy mihetsika. Isan'andro san'andro ampianarina am'le lesona tsy mihetsika. Tonga amin'izay fizarana bulletin, raha tsy aloha farany dia farany tsy mihetsika fe. Premier trimestre, deuxième trimestre, iof tsy mihetsika. Fa amin'ity sabata ity hamangy atsika mpianatra Jesosy ampihetsika ny bevitsika. Amen. Ka rehefa hiditra trimestre manaraka dia hiazakazaka mihitsy olona ny fanahy satria nanjary mihetsika loatra, tonga dia voalohany, raha tsy voalohany dia alohan'ny faharoa. Amen. Mihetsika tanteraka, raha tsy voalohany dia alohan'ny faharoa. Zany tena ataon'Andriamanitra, zany nataon'ny Jesosy rehefa mampihetsika. Mety mivelotenatsika mety tsy nihetsika mihitsy tamin'ny taona ty. Mety tsy nihetsika mihitsy ny velotenatsika. Natao jiaby ny fombafomba rehetra. Ny sasany rehefa nanao zavatra tsy fanao, satria efa nateraka any amin'ny moasy any mampihetsika an'le velotena. Ozosoly atao efa nanao zavatra tsy fanao, efa nanao sodosotara, arakaraka nanao sodosotara vao mainka manino loatra teo. Ny asa zay nataontsika hatramin'izay mety tsy naomby, fa amin'ity farany ity araka ny am-pitenenana hoe farany vao misy ino? Farany vao misy vity. Amin'ity farany taona ity ny fitahiana tokony ho azonao rango janvier ataoton'Andriamanitra amin'ity farany Décembre ity jiaby. Amen. Raha mpivarotra zany ianao, varotanao tsy nandeha hatramin'izay amin'ity farany ity anao amboteazy misy ny olona mandeha aminao. Manaraka iray. Isy amboteazy mpitahiana omen'Andriamanitra ho atsika siraragavitra. Ianao rehefa mijery tomobily manao amboteazy, ndraikindraiky
misy tômôbila ratsiratsy misy tsara efa ambasareo le farany tsara fa izy zay fitahiran'Andriamanitra tsisy ratsy fa tsara jiaby ka izy manarako de azy iny ho anao jiaby ho atsika tsy ranakavitra ina ihany koa mety tsy netsika ny ara-panao ny sasany vangalesiko izy tamin'ny trimestre fara fa zisiky ihany lesony ihany mbola vaovao de io na zany ravoravo mahita satria anao zalama manatsary lesony aza raha tsy hety aika io lesona io rango na zahony azy zisiky ihany mbola tsy nanino mbola tsy aro sokatra anao efa manatena fa mahay manatsara raha izy tsy ary ny anatsara lesona fa rehefa mangy anao Jesosy Adventiste dia apetsika ny mpananao ka antsary azoto ny ray ianao amaky lesona amaky baiboly amen satria rehefa ietsika ny ara-panahintsika manko dia isy fioarana ara-panahy fandrosoana ara-panahy hoavo ame mipetraka ho hita eo amintsika sirana lavitsy farany Décembre rehefa namangy Jesosy rozy mitapany farany tao hoe nofenon'ny fanamasina azovy Elisabeta nofenon'ny fanamasina Elisabeta amin'ity androany teny rehefa mangy antsika Jesosy dia ame fanamasina ho antsika sarana avy zava-dehibe loatra manko ny fanamasina zava-dehibe loatra ny fanamasina satria ny fanamasina no apetsika atsika hamita indray ny fitoniana ny filazantsara satria ny teny fikasa amin'Jesosy dia milaza manao hoe ary azo ery ianareo amin'ny ilatsahany inona ilatsahany fanamasina aminareo dia ho tonga inona vavolombelona andeo any an'ity makany akifony izay zanoko mitondra moto rehefa tonga teo ambomena tsy mety velona le moto velona tsy velona zay no de lasy somatsarana na naposy am'izay ary zava-doza i moto io rehefa aposinao vadika mavesatra tsy karaha izy le ndesinao maivany rehefa tonga tamin'le toerana ny lasina hitany tanora zany de lomahita paraneny mataonao paster ary tsy afaka velona samy rehefa misy zavatra maty salanao betsaka ny ingénieur vadika ingénieur jiaby olo jiaby zany mikotokotoka zany mikotokotoka zany hiditra ihany ny commencement fa tsy nanina le moto tsy velona amelaza lava anao iandry amin'ny dimanche vo maty ny masoandro efa navy re manafy jiaby ary ny tanora koa mahafinaritra miara koto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 
tonga ray dimanche savaray anao baka mijaly anao mandeha moto manjary mandeha vity anao velominy tsy eto nefa rany le batery kely tona ninona ray matsana alohan'izay anao ray ifandao amesatsety aloha ray ifandao velominy ray alohany ray mitapy essence aloha nefa rany naposy nafinaritra tamin'ody baka maro be nanaposy de vetivety de tonga fa rehefa tonga tao ambanja tonga de nakany amin'ny mécanicien zany tsy manontany le mécanicien inona problème tsisy question fa za mivolina tsy velona fa ty motody fa any tao am'le plasena menaka tsisy menaka na ery aza nytete tam'le moto tana mivanga menaka railitra anao zany vangaina menaka natsofoka velomy am'izay velona le moto tsy ampinana tonga le moto maty tsy ampimenaka lana evoka rava ingénieur tsy latsaka ny telopolo fa tsy nanina le moto tsy napavety tsy napietsika le moto menaka 4 litra ray litra ny fanamasina de oarina sarany menaka rehefa tsy amin'ny fanamasina ianao
nanao inona tsy tafetsika zany fa rehefa ampy fanamasina ianao mihetsika ny fiainao amin'ity sabata ity rehefa mangy antsika tsirairay avy Jesosy dia tsy vitany mamangy foa fa mitondra fanamasina miaraka mba hatonga antsika tsirairay avy hetsika ary tsy vitany hetsika fa vita be amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny 2024 misy ny antsoina hoe mission Ninive raha amin'ny fanamasina antsika amin'ity farantaona ity dia havita be lavitra noho ny tsanga tamin'ny taona lasa rehetrarehetra efa navita batisa 3,000 tsika fa amin'ny taona ho avy dia batisa 5,000 no angatantsika ny olona izay vankiny Jesosy miaraka amin'ny fanamasina azo antoka mahatratra izany tanjona izany ka ny fandriko hamangy ny tokatranontsika Jesosy